ireto tenin'Andriamanitra vitsivitsy reto no vakintsika mialoha ao anatin'izany. Voalohany dia ny Jeremia 17:20. Andiny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, ratsy indrindra. Iza no mahafantatra ny aminy? Isao Jehovah no mpandinika ny fo, mpamantatra ny fo, mba nomeny olona rehetra araka naleny sy araka ny vokatry ny asany. Averina kely ilay tapa amin'ny farany andininy voavoany. Izao Jehovah no mpandinika ny fo, mpamantatra ny fo, mba hanome olona rehetra araka ny aleny sy araka ny vokatry ny asany. Alleluia. Faketsika ihany koa ny ao amin'ny Marka 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny 20 ka hatramin'ny 7:20. Mbola mikasika amin'ny fo ihany izany tenin'Andriamanitra izany. 7 andiny 20 ka hatramin'ny 7:20. Aroa izy izay mivoaka avy eo amin'ny olona dia izany no mahaloto azy. Fa avy ao anatin'ny olona dia avy eo am-pony no ivoahan'ny sain-dratsy, ny fijangajangana, ivoahan'ny fahavetavetana, ivoahan'ny von'olona, ivoahan'ny halatra, ivoahan'ny feremana, ivoahan'ny faratsina. Avy ao anatin'ny fony olona ny ivoahan'ny fitaka, avy ao ny ivoahan'ny fijejojoana, avy ao ny ivoahan'ny maso ratsy, ny fitenenan'ny dratsina, ny blasfemi, ny avinavina, ny fahadalana. Izany zava-dratsy rehetra izany dia mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Mbola amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny bokyny soratan'i Solomona, obolana 7:20. Manao aleloa tsika rehefa voavaky izany. Obolana 7:20 andininy 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Anaka atolorean'ny fonao. Mbola azo atolotrany Jesosy zany ny fonao androany. Ny vavaka izay nataon'i Davida dia vakitsika ihany koa momba fo. Salamo 1:50 andininy 120. 1:50 andininy 120. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, amorony fo madio ao Andriamanitra, ary avao izy ho fanahy marina atao anatika. Aza manary hiala eo anatrenao, ary aza manaisitra ny farahinao masina amiko. Alleluia. Ry havana, zava-dehibe ny fo, satria Andriamanitra mihitsy dia mangataka mba nolorana ny fonao azy. Mety mbola tsy niteny an'izany angamba ianao hoe Jesosy eo atolotra anao ny foko, fa mba mingavy anao aho mba hanolotra ny fona ho an'i Jesosy androany. Ao amin'ny Jeremia no ahitantsika fa io fo io dia manana karazana aretina
aretina sarotra sitrana, aretina tsy ahitana fanafody, aretina tsy ahitana dokotera fanafana. Io fo io dia misy aretina, tsy ilay areti-po mahazatra antsika isan'andro hoe tratrany grocœur ngezabe ny fony, na hoe tsy fantatra zay areti-po voalaza etseroa, fa ny aretin'ny fo zay voalaza ato teo zay mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra izy, ratsy indrindra izy, iza mahafantatra ny aminy. Engane mba amin'ity androany ity mba anisan'ny ho salama amin'ny fonao, sitrana amin'ny fonao, elan'ireo karazana aretina maro. Hoy amantsana hoe Jesosy ihany mpana sitrana amin'ny fonao. Andriamanitra manana fanafody tsara indrindra hanasitranana amin'ny fonao, hanalana ireo karazana aretina rehetra zay hoentin'ny devoly. Areo arinan'izany dia anomeanao zay ilainao rehetra Andriamanitra. Aleluia. Ao amin'ny Marka dia efa mahazatra loatra ny amin'ity aretina zay nilazain'i Jesosy ty. Hoy Jesosy hoe tsy izay miditra ao anatin'ny olona ny mahaloto azy, satria ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna sy ny jiosy tamin'ny fotoan'andro dia tena nieritreritra hoe misy zavatra be da be maloto araka ny lalàn'i Mosesy. Ohatra mampiditra zava-padina amin'ny vava, ohatra henan-kisoa, ohatra mikasika faty, ohatra hoe mikasika biby, fatiny biby. Misy karazana zavatra be da be ivelany no eritreretiny jiosy hoe mahaloto azy. Ary mbola misy karazana fiangonana mbola mitana zany hatramin'izao. Fanahitsin'i Jesosy tsy izay rehetra avy any velany ka miditra anatin'ny olona mahaloto azy. Tena mpino ten'Andriamanitra eto hoe ny hadio ny hanina rehetra no antony tenenan'i Jesosy an'izany. Aleluia. Tsy hay ny olombelona, tsy ahitany ny olombelona fanafany, dia ny loto ao anatin'ny fo. Avy ao anatin'ny fo no ivoahan'ny karazana faharatsiana rehetra, fahotana rehetra, tsy fahamarinana rehetra, tsy fahamasinana zay mety karazana fandikana ny tenin'Andriamanitra, tsy avy any velana fa avy ao anatin'ny fo. Ry havana, mandoto atsika zany. Rehefa maloto ny fo dia maloto azo ny tenanao manontolo. Fa mampanatenanao sady androany fa Andriamanitra manana fanafody atao fonao, satria izao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe madio raha teonareo Jesosy no niteniko zany lazaina taminareo. Areo anatin'ny toriteny dia hiasa ho fanamasa, satria voalaza ny tenin'Andriamanitra fa itsika tena ndray fanavoizana avy amin'ny fanahy masina. Dia ho lasa hanana fo vaovao ianao miala eto amin'ity toerana ity. Zay maniry an'izany dia manao aleloia mafy be. Averiny indra-pandehany aleloia voninahitra Andriamanitra. Manana fo madio. Davida dia niteny hoe amorona fo madio Andriamanitra. Fantatry ty lehilahy ty zany fa nisy zavatra tonga tao aminy zay nandoto ny fony, nandoto ny tao anatiny. Mino fa tsy ny zava-padina akory zany, tsy ny karazana biby zay tsy hoanina tamin'ny andro Mosesy akory zany,
nandoto azy zany fa karaza raha 8 taona tsy fahamasinana tsy fahamarinana fijangajangana zay niainany nandoto azy zany ka nahatonga azy nivavaka ny tena hoe am'irony fomadio Andriamanitra iza no ivavaka tahaka an'izany androany fa raha mivavaka tahaka izany ianao dia ny rano Jesosy mahery hanadio anao tanteraka nahoana no hanaiky tsika ny mbola hitoerany zany karazana loto be da be lazainy Jesosy zany ao anatiny fotsika ao anatin'ny olona ozy Jesosy dia ao anatin'ny fony dia avy any mivoaka ny fijangajangana dia mijangajanga ny olona inona na dia nanao fanekena teo amin'ny alitara tamin'ny vadiny izy fa tsy hanitsakitsaka amin'ny vadiny tsy ty olo-kafa afa-tsy mivadiny ary hatrany amin'ny commune sy any amin'ny lalan'ny fanambadiana hoe tsy mahazo amin'ny fanitsakitsaka mpivady fa ny olonay ao anatiny fo mbola misy fijangajangana dia voadarika ho amin'izany foana izy ry havana arety mandoza amin'izao andro farany zao mahazo tanora be da be zany arety mandoza mahazo na dia olona efa manambady izy ery fa na dia olona manana ndraikitra ny fiangonana ery fa na dia olona mpitondra fiangonana azy dia tratrany zany ka mbola mijangajanga ao anatiny fo zany fijangajangana zany dia mivoaka ho azy ny velany misy ny sasany manana vady any anatin'ny internet vady any amin'ny Facebook vady any amin'ny voyage vady any amin'ny fanaovana tournée fijangajangana mameno ny tany raha nisany voafatotra ny amin'izany ianao manana zany aretiny zany ianao tsy sitra ny dokotera izany fa androany manalay dokotera tsara indrindra atsika tsy ny salamany mila dokotera fa marary Jesosy ny anasitra raha zany retim-pananao zany amena mafy be ho atsika jiaby anadio anao ny rano Jesosy androany anana fo vaovao ianao alleluia anana inona hoe fo vaovao maro ankehitriny olona miainao anatin'ny fitaka voalazany Jesosy zany fa nisany voaka anatin'ny fony olona ny fitaka ao anatin'izany ny langina fitaka mandanga mamitaka ny namana mamitaka vady aman-janaka mamitaka ny mpiara mivavaka miaina amin'izany mampalahelo zany ry havana raha misy zany karazan'olona zany eto dia mbola olona marary ianao marary ny fonao ho ny ten'Andriamanitra mivaketsika teo hoe Andriamanitra hoe malalany amin'ny fo hoy mpianatra hoe enao Jehova mahalala ny fon'ny olona tsirairay avy itsika tsirairay avy zao dia fantatra Andriamanitra ny fotsika mety tsy ho fantatra pasteur mety tsy ho fantatra ny mpiara-mivavaka fa Andriamanitra mahalala hoe ty olony ty mbola misy fitaka ao anatin'ny fony mbola misy lainga ao anatin'ny fony mbola mpamitako mbola mpandanga izy milaza andeha hivavaka kanjo lalana hafa naleny ala tao an-trano ry havana tsy miafina amin'Andriamanitra amin'ny fotsika aleo ihany mibaboka tahaka ny Davida am'irony fomadio Andriamanitra amena mafy be am'irony fomadio Andriamanitra alleluia ao amin'ny Filipianina toko voalohany eza
dia izao ny tenin'Andriamanitra. Ny sasany ozy izy dia mitory filazantsara. Toko voalohany 5:20 sy 9:20. Fialonana sy fifandirana azy no itoriany sasany any Kristy. Ny sasany kosa tsy sitrapo tokoa. Ny sasany mitory any Kristy amin'ny fifandirana fa tsy amin'ny fahatsorana, ka mihevitra na amin'ny fahoriana amin'ny fifatorako. Arao ny tenin'Andriamanitra. Fa misy ka izay olona mitory filazantsara amin'ny fifandirana. Amin'ny baibolitsika taloha dia milaza hoe misy kosa nefa ny sasany mitory filazantsara amin'ny fahadiovampo. Mba tsy ho amin'ny fifandirana no torena filazantsara, fa tsy mamomy zany. Misy ndray mitory tenin'Andriamanitra amin'ny fifaninanana, mifaninana. Aleo fa tena tsy maharaka iny. Efa misy karazan'olona mihitsy rehefa mandray micro tsy mieritreritra fa tsy nifaninana. Ozy ilay hirantsika anankiray milaza tsy hifaninana ozy fa iraisana. Nanahoana ny tao? Inona ilay fijoroana vavolombelona tao? Dia nisy malemy mitsangana hony, nandeha tongotrefatra, nandeha tamin'ny kibony, dia tafatsangana hony. Ay, rehefa za ndray zany no anao re, ny na ataoko ambonimboniny zay. Dia na ndray ataoko hoe nisy matondroa andro rehefa maimbo, namoaka fofona. Tafatsangana indray zany. Ifaninana. Aza mba manana an'izany toetsainy zany. Raha manana an'izany eo anatin'ny fonao ianao, dia zay le mitory filazantsara tsy amin'ny fo madio. Aoka hitory filazantsara amin'ny fo madio ianao. Alleloia. Na ianao miara-mampianatra sekolilady, asa mieritreritra ao anatin'izany ifaninana amin'ity namako ty aho. Fa ataovy amin'ny fo madio. Na ianao sy mipiara-miasa aminao, asa mieritreritra ifaninana ao, ataoko ahoany ny atonga ny na ho ambonimbony kokoa noho iny, fa mandehana amin'ny fanetretena. Dia rao Jesosy, hitanao fa hamokatra lavitra ianao, ary andeha lavitra ianao. Fa ny olona manana fo ratsy ty faninaninana dia tsy ho tafavoaka, tsy ho lasa lavitra. Eny mety horakoraka ny olona miainy ny toriteny, satria efa zatra any amin'ny politika sy any amin'ny iragasy ny olona. Satria any amin'ny iragasy dia ny olona mihitsy mafaninana, aseho vola, dia mihorakoraka, dia mitehitehika. Mety tsy ho fantatry ny olona ny zava-misy, fa ny olona tahaka izany tsy ho lasa lavitra. Fa ny zavatra ilaina raha mitory filazantsara, mitory filazantsara amin'ny fahadiovampo, amin'ny fontsody ary tsy manana tanjona hafa afa-tsy ny eso'ny voninahitran'Andriamanitra, tsy manana tanjona hafa afa-tsy ny ampandroso ny asan'Andriamanitra. Zay manaiky an'izany dia manao amainina mpitory teny rehetra. Alleluia. Ny sasany izao izy ny apôstôly Paoly mitory filazantsara amin'ny fifandirana, miady mitory filazantsara amin'ny fifankalana sy ny fifampiandaniana. Tsy mety zany na hoaizy ianao na hoaizy. Mitory ny filazantsara amin'ny fo madio. Dia rao Jesosy, avy ao anatin'ny fon'ny olona nivoahan'ny fankalana hoe Jesosy. So dia mbola misy makahala olona re, misy fankahalana ao anaty. Makahala ray aman-dreny, makahala fianakaviana, makahala mpiara-miasa, makahala mpiara-mivavaka. Karazana aretina sarotra sy taminy zany. Aretina tena tahaka ny kansera ao anaty zany. Misy fankahalana ao anaty. Ka rehefa mitsangana ilay olona anankiray, na mitsangana ilay mpanompon'Andriamanitra, tonga dia misy zavatra ratsy avy hatrany ao anatinay. Hitsangana indray izy iny, hitsangana indray ilay pasteur iny. Aleo za amadibadika gazety,
aleo za hijery sara ato anaty baiboly halako aretiny zany mila sidraniny zany satria ny ten'Andriamanitra milaza aoka antsika ho tiana de fahavalontsika azy manao fa aleloia zay manaiky an'izany tiavo ny pasteranao averiko nay tiavo ny pasteranao i pastera riavana de solitenany Jesosy ty ambony tany amen mpanompon'Andriamanitra solitenan'Andriamanitra zay ty pastera sy mpanompon'Andriamanitra rehetra aokanao amena izy rehefa tian'io ianao de tian'Andriamanitra aleloia ratsy manimba anao za manana fankalana mpanompon'Andriamanitra ary de ampangatsika anao zany satria hoetiny devoly ianao rehefa avy eo tsy anao aleloia aoriana kely indray ianao de hoetiny devoly tsy amony sy fivoriana lahady ariva ary raha mbola mitoy mitombo zany aretina fankalana mpanompon'Andriamanitra ao anatinao zany ao anatin'ny fonao zany de aoriana kely a de ho ataony devoly ianao tsy mamony sy fivoriana andavanandro ka androany raha vao manomboka izany de zao a angatatsika mitombo ato a mba hositrany rano Jesosy zany mba hositrany fanamasina zany ary ty ten'Andriamanitra zay toriko ty andravany zany amin'ny anaran'i Jesosy aleloia aza manaiky bakeo ny devoly hoe aza manao aleloia rehefa mitoriteny izy na hoe rehefa miakatra ny vadin'ny paster aza manao aleloia fa roainy devoly zay ny mahatonga atsika mba mila tonga aloha ty ampiangonana rehefa mivavaka rehefa motsivoriana mandroaka devoly aleloia riavana aretiny zany misy karazan'olona makala ny vadiny fakalana misy karazan'olona makala ny mpiara-miasa aminazy fakalana tsy mety zany loto zany aretiny zany aza manaiky an'izany mihitsy ka manaratsy olona tsy any amin'ny Facebook manaratsy olona any amin'ny mpiara-miasa mifosy olona etsy zay roa tsy manana zavatra resaka mba tsara ianao de ohatrany hoe ianao reny ny faran'izay anjely angamba anjely mainty angamba eny anosy fa zay mpanaratsy olona de anjely mainty izy riavana mangatany tompo mba ho afaka zay ny aretiny zany de rao Jesosy andro fara misy atsika zao aoka mba hitsenan Jesosy any am'raha onylanitra amin'ny fahadiovampo ianao hitsenan Jesosy amin'ny fiaviny na tsy maintsy ho avy ny fahafatesa amin'ny fahadiovampo ianao to am'ty fiangonana anankiray nisy rahalahy miady rahalahy anankiroa eno tsara zany frère zany lehilahy miady zany ranga tena tsy resim-bavy zany a lehilahy miady raha mba vehivavy miady mbava fa lehilahy ve de miady tsy mba manana fondelahy zany fa vavy ranga zany tena marina de niady narary tany amin'ny hôpitaly le rahalahy anankiray tsy tononikio anarany sady tsy tononona koa ny fiangonana misy asa fa teto Madagasikara ary narary mafy ny antombony aretiny ny antombony aretiny ary ny farany de efa mba fahoana amin'ny fahafatesa eo izy vao nahatsiaro ny am'le rahalahy anankiray tao am-piangonana mpiara mivavaka taminazy fa izao niady izy roa lahy ary mbola tsy mifanady fo de niteny tamin'ny olona izy mba zay makaty amin'ny hôpitaly rahalahy raniny efa tsy ho tsipako tsony ty aretiny ty efa tsy sevitra tsony ny amiko alohan'izay hiala alohan'izay iona amin'i Jesosy azay makaty amin'ny hôpitaly izy alefa mihitrana fevanany zay alefa nadio fo zay alefa ndray tanany zay alefa mela eloko zay atsovy le rahalahy fa ny zavatra an'izy mety anatray am'le rahalahy anankiray marary reny rahalahy raniny ay any amin'ny hôpitaly nareo moa nanana olana atao am-piangonana de zao a mba mingavony izy tongavany amin'ny hôpitaly tongava amin'ny hôpitaly fa ny atena
mafy ny aretiny ao. Dia hoe zay ilay rahalahy taty an-tanàna, za tsy hoany, za tsy hoany. Ny angavo ilay olona, o rahalahy tsy ilay hoe mba famela, za tsy hoany, tsy hoany a. Feveriny angamba hoe izy no faty any rehefa maty izy hoe vao iantso mbola manamary tena ihany koa ilay aty an-tanàna mivavaka. Ilay tary amin'ny hôpitaly tonga tany feo fa tsy afaka eo aminao izy. Mba manahoana moa zany? Zatra mety isy re zany ho an'ny olona manana fankalana ao anaty. Raha azo atao ry havana mevanana dia amin'ny fahavalonao azy. Mankatany tompo androambanana fahadiovampo ianao. Tsy fantatra hoe nanahoana le rahalahy taoriana fahafatesany. Lasa izy amin'ny fanahy, tsy vita fihavana. Ambavahoana amin'ny fahafatesa, fanangataka, ry havana, raha mbola miara-mandeha aminao, ny havanao, na ny namanao, na mpiara-vava, na mpiara-manompo. Meza mifanadiofo aminy. Meza mifamela eloka aminy. Hitanao fa amin'ny fotoana fahafatesanao, tsy anana fisalasalana ianao, ary sokafan'Andriamanitra mivaravarany lany. Sambatra izay matoam-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Terao Jesosy. Alleluia. Anaka atolory amin'ny fonao. Nahoana ny fontsika no mbola hitoeran'ny fialonana. Raha sena mandeha ny fiainany sasany dia misy zavatra tsy mety ao anatin'ny fonao ao. Raha sendra mba lasalasa kely ny zanaky sasany dia misy zavatra tsy ara-dalàna ao amin'ny fiainana. Raha mba nisandratra ny hafa misy zavatra mavesatra ao. Misy zavatra ratsy, aretina ratsy ny fialonana. Mankatamba ho alany Jesosy ao anatin'ny fonao zany androany. Fa mbola mahery ny rano Jesosy fanamasina ary toriteny izay hoentiko aminao mba hanasitrana zany aretin'ny fialonana zany. Amen. Miala etontsika madio daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Te resaka be da be aminareo ny amin'ny Davida ao androany. Anisan'ny lehilahy anankiray izay nahazo tombontsoa be da be no fahadiovampo. Ary anisan'ny lehilahy anankiray izay ohatra laim-pitory teny foana rehefa miresaka ny amin'ny fahadiovampo. Engane mba ho Davida antsika tsirairay avy. Nisongadina ary tsy azo adino samy mpanompon'Andriamanitra zany, samy mpanjaka izany, samy zanak'Andriamanitra zany teo amin'ny fahadiovampo. Ary samy fahadiovampo zany tena andraisany fitahina sesehena. Ary azo antoka fa any an-tany zao teo tany saika aminao ny zavatra azon'ny Davida tanatin'izany fahadiovampo izany. Ho jerentsika aloha ny andohan'ny tantarany tato amin'ny Baiboly amin'ny Samuel voalohany. Alleluia. Toko fahenina amby folo. Samuel voalohany toko fahenina amby folo. Andiny fafito avy hatrany no vakitsika. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuel, aza mijery ny tarehiny na ny avony tsanganany fa efa nolavika izy. Fa tsy mba toy ny olona amin'ny fijeriny Jehova, fa ny olona mijery ny miseho eo velany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Amen. Andiny faharoa amby folo. Tena niraka nahaka azy izy nahaka ny Davida zany ka nitondra azy ary mena tendry tava sady tsara tarehy sy mahateza izy. Ary io Jehova mitsangana osory izy fa ino izy. Alleluia. Davida dia voalaza fa madio fo. Mbola tanora zazalahy izy tamin'izany fotoana zany. Nitady izay olona atao mpanjaka Andriamanitra tao amin'ny Israely isolo an'i Saoly satria Saoly efa niodina tamin'Andriamanitra. Nangonina daholo ny zanaky Davida, zanaky Jese, rahalahin'i Davida. Nentina teo amin'ny fanasana satria ny anankiray amin'ny zanaky Jese no atao ho mpanjaka. Nentina teo anatrehan'ilay mpanompon'Andriamanitra atao Samuel zany. Tamin'ny voalohany dia tonga teo
Eliaba lamatoa zany matetika teny lamatoa foana ny lasa mpanjaka, ny lamatoa foana no lasa lohan'ny fianakaviana, ny lamatoa foana no misandra, ny lamatoa dia mahazo tombo foana amin'ny zavatra reo. Ka neveriny ndray fa izy no ho lasa mpanjaka. Netinetina io nanao mifetsika rehetra zay azo atao, nanampamboatra zay azo namboarina, ny homana tsara satria seho ho lasa mpanjaka. Fô iny tenin'Andriamanitra hoe non, tsy izy io. Satria na dia Samuela mpanompon'Andriamanitra saika voafitaka ka saika hakany ny dilo ilo mba hansorana an'io Eliaba io. Hoy Andriamanitra, tandremo a, aza mijery ny aviny a, aza mijery ny tsanganany a, ka hoe io sady tavo ny volony sady ampilanjany ampirefy. Tsy za hoy Andriamanitra, mijery ny fo, tsy izy io. Nandalo toy izany ny rahalahin'i Davida rehetra. Mety tao anatiny tapak'andro manontolo fa tsy nisy izy na iray izy. Davida kosa nefa niandro io ndry tany an-tsaha. Alleloia. Natsovana izy rehefa tonga Davida dia hoy Andriamanitra, ino izy hosory iny taotra mitela azy Andriamanitra hoe ino madio fo eny, ino mba intsy fo eny, ino tsy misy adaloto ao anatin'ny fondy, ino tsy misy aretana ao anatin'ny fondy, ino hosory iny ho mpanjaka ny Israely. Io la madio fo ry havana dia ho asandratr'Andriamanitra. Manao famainina zay te ho asandratr'Andriamanitra ao amin'ny fianakaviana, ho asandratr'Andriamanitra anao any amin'ny orinasa, ho asandratr'Andriamanitra anao naiza naiza, ho asandratr'Andriamanitra anao atao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy, ho asandratr'Andriamanitra anao. Fa Andriamanitra tsy mijery zay zavatra mety ivelany momba anao, fa mijery ny fo Andriamanitra. Androany zay te asandratr'Andriamanitra aoka teny laza hoe tompo diovy ny foko. Te ho asandratr'Andriamanitra fenareo. Raha hoany ten'Andriamanitra tena ndray nitandroka feny dililo Samuel ka nanositra ny Davida teo anatrehany rala, teo anatrehany hoe azafady, teo anatrehany rala, teo anivony rala, teo ampovoany rala, hiadolony rala ndreky. Fa niavaka izy nasandratr'Andriamanitra na dia farala izy satria nahoana manana fahadiovampo. Tsy nahitavina filana tao anatin'ny fony, tsy nahitana fankalana, tsy nahitana fialona, tsy nahitana lanky, tsy nahitana halatra, tsy nahitana na ina na ino. Raha tena no asandratr'Andriamanitra mila madio fo tahaka ny Davida ianao. Dia jerefo ny fiainan'i Davida rehetra fanandresy. Davida ihany naresany Goliata. Aoriana ny fanandratana dia izy fandresena foana ary tsisy maharesanao zany ho ahy. Aisany amenina anareo. Ale ho avy zay ho avy, fa ny fitaovam-piadiana rehetra zay voaforona miresanao dia maninona? Tsisy ambinina zany. Goliata netinetina tamin'ny fitaovam-piadiana maro samihafa, miroko fitaovam-piadiana hatrany an-tambondoka, hatrany am-paladia, netinetina tamin'ny fehibeny hiady amin'ny olona madio fo. Davida kosa tsy nanana afa-tsy vatona tsambotady, teny aminy. Teo iry Eliaba miaramila, teo iry Saoly mpanjaka efa zatrady, teo iry Aminadaba, iry Sama rahalahin'i Davida. Fa rehefa nahita ny Goliata dia lasa nitsoka nandositra, nepinepina ny fondy. Fa Davida kosa rehefa nahita ny Goliata, lay Davida madio fo. Zany ady amin'io. Rehefa manana fahadiovamponao, tsy resana. Na Saoly teny laza o zanako,
tsy toanao io. Ianao ane mpiandrindro ny asanao e. Ianao ane mbola kely e. Ianao ane malemy taolana e. Io ane fa zatra ady Goliaty e. Io ane ngeza be e. Ary io morongo fotoa be ty. Tsy toanao io. Fa natoky an'Andriamanitra Davida. Ary tsy niatrika na de niterina nandamana iza Goliaty ka nilazany hoe alika ave za ka atony lamy tena manatony aty fa omeko ny voromanidina mifatiny la mifatiny miaramila ny Israely. Fa Davida nilaza hoe enao manatona amin'ny sabatra, manatona amin'ny lefiny sy milefim-pohy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Feno fahatokina ny olona zay manana fo madio, tsy matahotra na inona na ino. Halleluja. Mitsoka daholo miaramila rehetra fa Davida samy niatrika. Ny olona manana fo maloto dia mitsokady. Tsokady foana, taraina foana. Fa misy zavatra kely dia hiala aho. Fa misy zavatra kely dia za tsy anao tsony. Tsokady. Ny olona maloto fo, fa ny olona madio fo, na inona mandroso. Saona ny tombo fa ny vatona tsampitadiny Davida namela ny Goliaty. Potraka tamin'ny tany, ny sabany ihany nameleza ny Davida azy. Maty Goliaty. Nefa eo nitsoka ny miaramila ny Goliaty rehetra, miaraka tamin'ny Goliaty. Zay vao niorakoraka ny olona fandresena goavana. Halleluja. Ny olona madio fo riava mandresy atany tany. Tsy maresy olona madio fo zany ianao. Tsapao mihitsy ao anatinao no aloha manatrika ady ianao. Madio vainy foko. Fa rehefa madio fo ianao, mandresy ianao. Na ady any amin'ny tribonaly, na ady any amin'ny taninao, na ady any amin'ny orinasa, na ady any amin'ny fiangonana, na misy olona mankala anao, na adinina zay karazana ady rehetra tianao, tsy maintsy mivoaka mpandresy madio fo. Andriamanitra na nadio fonao androany. Angataka tsika androany mba madio fo daholo tsika rehetra, dia mandresy daholo tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen dia amen dia amen. Marina fa mety tsy manam-bola ianao hoe diavana, marina fa mety tsy manana fitaovana ianao mba azahoanao entinao miady, marina fa tsy mety manana olo-pantitra anao mba ho-panampy anao, mety tsy manana sponsor anao, mety tsy manana amin'ny fondanao ne diavanao ny fiainana, se diavanao mikaboka. Fa zao fotsiny ihany manana fomba madio tahaka ny Davida, fa resinao niady anao rehetra. Sangana riavana dia manao halleluja. Avereno indra-pandena halleluja. Farano hoe amen amin'ny anaran'i Jesosy. Mankatoerantsika rehetra. Hitanao fa tombotso lehibe ny fanananao fahadiovampo. Dia Jesosy manaraka izany ny olona madio fo ampiasain'Andriamanitra. Mbola Davida ihany jerentsika ao amin'ny Samuela voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo. Toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo. Ary zao noho seho, raha misy fanaratsy avy tamin'Andriamanitra tonga tamin'ny Saoly, dia niraisiny Davida ny arpa no tendren'ny tanany, ka dia velombelona sady nanaritsy Saoly ary niala tamin'ny fanaratsy. Zany ny olona manana fo madio e, ampiasain'Andriamanitra. Rehefa niala tao anatin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra dia noho ny fahotana sy ny zavatra ratsy nataony, nisy fanaratsy mampahory azy indray, misy devoly mampahory azy. Dia nisy niteny fa misy an'izay Davida zay ihany mahay miteny, ary fantatry ny olona toe-panahy Davida, aleo zay no atsovana. Dia ny zavatra misy, zavatra miseho, zavatra mitanga, aty jerena azavady. Rehefa misy fotoana fangino io fanaratsy io Saoly, ampitsaliana io fanaratsy io Saoly, ampahoriana io fanaratsy io Saoly. Raha itsika zany dia hoe andao andorana fingotra,
aiza misy fatobolo satria eritreretiny malagasy hoe fofona maimbo tsy tianinona tsy tiany devoly fa ny zavatra nisy kosa avy Davida atsova ny Davida avianao fa metsika indray ny devoly fa naratsy ao anatin'ny mpanjaka tonga Davida miaraka amin'ny arpa mitovitovy amin'ny gitara dia mitendry an'izany amin'ny tana no iten'Andriamanitra aleloia ary vo mitendry Davida mitendry fotsiny tsy sira akory tsy mira akory fa mitendry Davida ho ampiasain'Andriamanitra taona fanan'olona ka maro no babo ny devoly ho fataonanao ary ho afaka noho ny aminao fa ny zavatra ilaina mila tahaka ny Davida ianao manana fo tsara manana fo madio amen dia amen dia amen engane mpitendry zava-manenontsika mba ho tahaka an'izany daholo na ny eto an-tanàna na ny ambanivohitra na iza olona madio fo engane mpampianatra sy olonahady rehetra mba ho tahaka an'izany madio fo engane pasteur ampitoroteny rehetra ny evangeliste tsika jiaby madio fo ho ampiasain'Andriamanitra mahery ny raha ny Jesosy ampianadio anao aleloia tombotsoa be da be ho an'ny Davida ny fanana ny fahadiovampo nandresy tamin'ny ady rehetra aleloia nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga tsy takatra izao manana fahadiovampo rehefa vao mankahala olona ianao mivavaha malaky dia reny olona ankahalainao reny tonga dia asifosoa aleloia zay le ten'Andriamanitra le milaza hoe tiava ny fahavalonareo manaova soa amin'izay manozona anareo meo sakafo izy meo rano izy raha sendra mangetaheta anio fitiavana izy dia afaka ho azy ao anatinao andefasy amin'ny voly andefasy heurtelmone telefony izy arabao izy fa tonga dia afaka io zany fomba fiady amin'ny fankahalana zany ianao mirahaba azy voaloha fa tonga dia afaka io tsy nindray eny apetraka ny devoly ao anatsika amin'ny fankahalana ianao tsy tianao le izy ohatrany ny tonga dia sosotra ho azy anao isako mahita an'le olona fomba fanafody loha anankiray tonga dia mandraisa fanapa-kevitra za Jesosy ane fitiavana ny olona io aho dia ny devoly asa manao an'izany fa tonga dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia meo zavatra izy arabao izy aneo fitiavana izy fa hitanao fa tonga dia miala devoly aleloia anadio fona ao an'i Jesosy dia ampiasanao tahaka ny Davida amen dia amen teo amin'ny ady akapitaka rehetra na izay nataony Saoly dia nandresy Davida aleloia ny zanaka vaviny Saoly tiany Davida Mikaly dia Davida koa tia azy dia nanaovan'ny Saoly ady akapitaka satria lasa fahavalon'ny Saoly indray Davida eno hoe tsara lasa fahavalon'ny Saoly dia hozy izy Saoly zao no hamelezako azy zao no mahafaty azy aleo amin'ny alalan'ity zanako vavy ty zay tiany zay tsara tare nataoko fandrika ho azy dia lazay vo ry zalahy izy fa tia azy tiako izy raha ho finanantoko andehana lazao aminazy ry ava tsy dia hoe ny andresy ny Filistiny fa zao ny amono any Davida ny tanjony Saoly ady akapitaka zany le manipy hoditra akondro zany le hoe dahaka tsy hita maso zany le hoe fampijabahana angamotsy ny fitenena zany zavatra zany fa milaza aminao raha madio fo ianao mandresy foana ianao lasa niady tamin'ny Filistina Davida amin'ilay fotsotra amin'ilay fo tsy manana inona na inona tsy fandreny fandianana eny ka dia ampidiry anaty loza izy fandefasana anazy any fa mifotsotra
fankatoavana amin'ny mpanjaka ato amin'ny tandrazana nandehana ny tany fa izao na inanaina tetika ny fahavalo tetika izao ny fahavalony ny olona manana fomadio tsy maintsy mandresy foana nandresy ny filistina ny davida ka raha filistina 100 lany angatahany Saoly ediavany 200 lany laviny resiny aza matahotra rahalasy rabavy misy ny olona milaza enao ane tena asiany olona atakapitaka ane enao ane asiany olona pezy asiany olona fandrika amilonao enao ane ataony olona tsy aza tahitra amin'izany mihitsy fotsiny ataovy madio fa miala maina amin'ny fahavalonao tsisy maresy anao zany aza vela izy fijangajanganana kely azao anatin'ny fonao na fisaina ny dratsy na eritreridratsy na vonon'olona ao anatin'ny sainao mangata mihitsy hoe tompo ataovy madio tsisy pentina tahaka volon'olo fotsy tahaka n'ireo mpanala ny foko fa ny zavatra rehetra dia omen'Andriamanitra anao tsisy maharesy anao zany miala mainy Saoly tenao Jesosy ny olona izay manana fomadio tahaka ny Davida dia tahina sy misandratra hatrany hatrany dao fa ketsika ty tenin'Andriamanitra ty Samuel faharoa tsangana kelitsika azafady Samuel faharoa 5 andiny fahavolontsika tsy aby miara-mamaky an'izay 5 andiny fahavolo isa 2 kodia nandroso sy ny alehibe Davida fa Jehovah Andriamanitra ny maro no momba azy amen izavy mba teo tahaka izany mba hatsanganiny tana mandroso mialehibe dia rao Jesosy mahazo toerantsika mandroso mialehibe zany hoe tsy mijanona teo amin'ny toerana anankiray ny fizandratana tsy tahaka n'ireny minity sofa reny miakatra dia midina miakatra dia midina miakatra dia midina tsy tahaka an'izany fa nandroso mialehibe miakatra trano fa inona no anton'izany lay fomadio rahalasa rabavy eo mba teo tahaka ny Davida ve enao kely ny andohanao fa lehibe ny fihafaranao ialehibe ihany ianao mpivarobanjo ny andohanao fa lasa grossiste avoanjo anao alleluia mpivarotsy yaourta ny vendohanao fa lasa grossiste yaourta ianao alleluia mpiandro vavady ny andohanao fa ho lasa lehilahy manamaizy azy dia rao Jesosy pastera kely ny andohanao fa ho lasa pastera be hain'Andriamanitra ane zany mpiasa ny andohanao fa lasa patron alleluia chauffeur ny andohanao fa lasa tompona tobily manao fa maina zay vadina chauffeur rehetra sasany tsy vadina chauffeur akory zavatra misy ane zany ny tompo ny alehibe Davida ny alehibe ina no antony zany fahadiovampo eo ana ten'Andriamanitra ane rahalasy rabavy tena zava-dehibe za madio fo zany manomboka androany ianao dia mangatany tompo hoe diovy amin'ny ranao foko Jesosy sasao madio ao afakelo ka Jesosy amrofo madio ao Andriamanitra amorony fomady sandrato ny tana zay manery zany awa diamareto awa siru rina marina ifanaya twame amen amafe riava tena fiainantsika rehetra dia mandeha rehefa manana fahadiovampotsy misy fiarovana ho an'ny olona madio fo mbola Davida foana ny resantsika alleluia Samuel faharoa 7 andininy 4 alleluia Samuel faharoa 7 andininy 4
Fakina amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary nametrahany Davida miaramila tany Syria any Damaskosy. Dia tonga mpanompon'ny Davida ny Siriana ka nitondra fanomezana. Ary Jehovah niaro an Davida teny amin'izay rehetra nalehany. Za mbe tsy arelo mafy be koa zay. Andriamanitra ne iaro anany amin'izay rehetra alenao. Fanapozina narivo, fanapozina any Masinga, any Tsirabe, any Ambositra, eny anina Amletery, eny Ambomalaza, na izany fanapozina. Ny olona madio fo arovan'Andriamanitra naizana. Terao Jesosy, arety mifindra, arety mifindra ry. Fa ny olona zay madio fo arovan'Andriamanitra. Arasalana teny hoe ary Andriamanitra, ary Jehovah niaro an Davida teny amin'izay rehetra nale. Misy fidina ten'Andriamanitra ny fo madionao. Amin'izay voyage-nao fa tsy accident zany. Ary na misy any accident tsy maty amin'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria nahoana ny olona madio fo manan-danja ao anatrehan'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra tamin'ny Samuel, aza mijery ny tarehiny a, aza mijery ny tsanganany a, fa za Jehovah tsy mijery miseho ivelany, fa za mijery fo. Naiza naiza alenao mijery fonao Andriamanitra. Hatramin'ny fiakarana ambony pilipitra ny fonao mbola jeren'Andriamanitra. Alleluia. Ao ka reo tazomany atao fo madio e, fo tsisy fahotana. Azo iainany zanony amin'ny rany Jesosy, fo tsisy fankalana. Azo iainany zanony amin'ny rany Jesosy fana masy. Iaro anao naiza naiza Andriamanitra, ny amin'ireo velam-pandrika, ny amin'ireo loza, ny amin'ny fanapozina maro samihafa. Asa matavatra na ina na ina, fa ny olona manana fo madio arovan'Andriamanitra naiza naiza. Na any amin'ny voyage, na eto Antananarivo, na ho any ampitan-dranomasina, naiza naiza misy fiarovan'Andriamanitra ny olona madio fo. Izavony teo arovan'Andriamanitra raha lasa rabavy. Arovan'Andriamanitra ao tsy ho afatsy aza. Amen. Arovan'Andriamanitra anao amin'ny alina, na tsy manana gardiens. Ho arovan'Andriamanitra anao amin'ny karazany zavatra maro samihafa izay mety hitranga sy hiseho eto amin'ity tany ity. Mila madio fo. Alleluia. Zay faliny amin'izany toriteny zany akopakopainy tanana. Dia miterere terainao Jesosy. Tenenao hoe Jesosy ao diovy ny foko. Ataovy tahaka any Davida aho. Esory ao anatiko ny loto rehetra Jesosy. Esory ao anatiko ny loto rehetra Jesosy. Sasao aho ny farany. Sambatra madio am-pofaiziny ho any an-danitra. Izavony teo any an-danitra. Zay madio fosy, zay madio tanana ihany no andova fiainana mandrakizay. Onona amin'ny tenimbovy Jehovah amin'ilay tanàna masina. Ry havanao, fotoana mety androany zay teo ho any an-danitra rehetra. Tsy ampinao iza pasteur, tsy ampinao ianao mpiandry, tsy ampinao ianao tekona, tsy ampinao ianao mpiteny zava-maneno, tsy ampinao ianao mpitoro teny, tsy ampinao iza zao. Tsy mitondra ninina ny titra ry havana. Tsy misy tika ny titra anatrehan'Andriamanitra. Titra nety ny sol dia mpanjaka, fa maloto fo izy, very mandrakizay. Fa na dia tsy manana zany titra izany izy ianao, fa madio fo ianao, mivoavaravara ny lanitra ndray androany. Ary teny aminao Jesosy hoe, ry mpanompo tsara sady matoky, midira ny fifalian'ny tomponao. Raha lasa rabavy ao diavy ary ty dia avy amin'Andriamanitra ao anao. Aza mijanona ao anatin'ny fahalotam-po ianao. Aza mipetraka ao anatin'ny fialonana ianao. Aza mipetraka ao anatin'ny fankalana. Esory izay kalana filana ao anatinao. Ny rany Jesosy anadio anao raha manaiky ianao androany, raha mibebaka ianao androany amin'ny fotoana elanao ete malalaka mivavadiny lanitra. Miandry anao ny tanàna volamena, miandry anao ny tranona ho any an-danitra. Ary Jesosy nitsenanao ambaravarany lany tahaka ny tsenany Stefany. Zay maniry manao amen daholo.
fandaotsika angataka androany diovy a Jesosy diovy amin'ny rana ao sasava ao mpanota matevika io tianao tonga ato amin'ity toerany ty maloto ny fiainanao maloto ny fonao no rehefa ho tana maro isan-karazana tsy ho avy antso marina fa mpanota hibebaka zany teny mifampahirezana anao androany tsy ho avy antso marina Jesosy ary zay rehetra manato laha tsy ho lavika mihitsy zany teny mifampahirezana mpanota rehetra tonga ato androany mila anao manato re Jesosy ity aho miaraka amin'ny lotoko miaraka amin'ny adalako miaraka amin'ny tsy fahamarinako miaraka amin'ny foko ratsy aho midira ao anatin'ny foko andray anao Jesosy androany indro mitsangana eo ambaravarana ambaravarana fonao Jesosy mandondono raha miaino zany feon'i Jesosy zany ianao anokatra mivaravarany fonao hitrany anatin'ny fonao any Jesosy analany loto rehetra anafaka mifaratsina rehetra dia anana fahadiovamponao mivoaka mivavadiny Jesosy mamonjy androany manao vamenina androany zay tiadio fo rehetra samy miteny hoe Jesosy io mamindra-fo amiko e mamelany eliko e diovy aho Jesosy misy karazan'olona tsy tahitra mihitsy ny amin'izany toriteny zany hoy ianao hoe toriteny hafa mihitsy ny tokony horeko androany toriteny hafa mihitsy ny tokony atao amiko androany naninona an'izany toriana amiko fa ga tsy misy afa-tsy zany ry havana na averiko injato eto zany raha mbola miteny amiko Andriamanitra averino ndray dia averiny zany amen tiako ny olona rehetra eto amin'ity toerany ty antova fiainana mandrakizay ho any an-danitra miaraka amiko antova fiainana mandrakizay miaraka amiko Jesosy dia tsisy ho very na dia iray aizy mila madio fora lasa rabavy o amen na mafy be zany nahoana ny toetra maloto fo nefa mivavaka nefa manompo an'Andriamanitra nahoana ny toetra maloto fo nefa mba teo ary an-danitra dia tiako hoe nahoana no tazoma amin'ny fahalotoam-po nefa menanao ny vahaolana ankehitriny mahery ny rano Jesosy mila mivavaka ianao taty ariana Davida nisy fotoana Davida lafo tao anatin'ny fijangajangana teraka loto tao anatin'ny fony zany fa tsy hoe miverin-dalana izy kivy izy fa fantany fa mbola afaka madio ny fony ndray Andriamanitra amorony fo madio Andriamanitra afaka madio ny fontsika rehetra androany zay ny toritentsika androany zay afaka manadio ny fontsika rehetra Andriamanitra androany fa mila vavaka fa tsy hoe ianao lay miainoaino fotsiny ianao lay mijerijery fotsiny ianao lay mitazatazana fotsiny ianao lay tsy mivakilo dia miaraka milotomponao ianao mivoaka eo fa raha ianao lay mitaraina ianao lay mivavaka ianao lay miantsoantso dia milaza aminao a hatramin'ny farany kely indrindra ao anatin'ny fonao tsy izy davela androany amen na mafy be zany lalasalabavy amen na mafy be zany hatramin'ny anatin'ny fonao tsy izy davela androany satria mahery ny rano Jesosy samy miteny mahery ny rano Jesosy amen na mafy be zany fonina hivavaka avy anareo azafady atsangano tanan'izay vonina hivavaka aza mijery ny eo akaikinao mijery ny mpitoryteninao mijery ny mpiteny zava-maneno fa ny anao atena ny fonao jerena fiainanao atena aza mieritreritra na iza na izy fa izany anao atena mila madio fo aho teo tahaka ny Davida aho arovan'Andriamanitra asany at'Andriamanitra mandresy amin'ny ady rehetra na izany na iza halleloia teo any an-danitra aho vonina venareo azafady amorony fo madio Andriamanitra zany hira izany no anomboantsika mivavaka amin'ity fotoana ity amorony fo madio ao Andriamanitra amorony fo madio ao Andriamanitra tsy hitako hoe izay atao Jesosy tsinotsinona mamorony fo madio aho mamindra